teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Faletrany manolotra ny fiarabana mampiraritsoa antsika rehetra manaraka izao famerenana lesony sekoly sabata izao eto amin'ny Hope Fire Radio. Misaotra antsika rehetra manaraka tsy tapaka izao fandalina soratra masina eto amin'ny Hope Fire Radio izao. Manaraka izany na amin'ny radio zany na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook. Ampitombo hatrany ny fifandraisantsika amin'ny tompony ny fanarahantsika tsy tapaka andreny fandaharana ireny izay atolotra eto. Lesona fafitsitsika ankehitriny. Dikan'izany dia lesona 5 sisa dia ifarana indray ny 3 tena miazakazaka tokoa ny fotoana. Ny mpanomponareo mpiara-mianatra aminareo Dr Jean-Jacques Andriamparana no manolotra indray izao lesona izao amintsika anio. Milohan'ny anomboantsika nefa dia manasanao ary hiara nondrika ny lohanao fa hiara hivavatsika. Rerainay masina saran'izany an-danitro, velom-pisoranao hatrany izay fa nomenao tombonandro afaka manaraka izao fandarana izao. Ny fahasoavanao no natoy izao anay fa tsy noho ny herinay na nitanjaka ivelively. Mamela tompoan'ny elokay fa mpanota tsy mendrika na dia nanonona ny anaranao masina ary izahay. Hianatra ny teninao izay ankehitriny dia mangataka fananao masina mba hanazava ny sainay an'izany teninao izany ka tsy ho mpiaino fotsiny ihany izahay ka mitaka ny tenanay fa hampiatra izany tokoa. Ampiatra ary hiaina ilay fitiavana agape izay lesona tianao ampitaina aminay anio. Da ianao manokana ary ty mpiara-mianatra amiko eto ty, ianao ane tompo hanome anay ny fifatoana tsara hanarahana izao lesona izao. Arovy ihany koa ny zanakao rehetra isan'andro isan'andro na avoaka na miditra fa tononona izao vavaka izao ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity anio ity tsika dia resaka manokana ny atao hoe fitiavana. Ary izy indrindra moa ny lohatenin'ny lesona fahafito izay diniantsika. Amin'ny Korintana 2:13 no ifatohan'ny fianarantsika amin'ity anio ity. Ny 2:13 amin'ny Korintana 1 izy dia anisan'ireo toko malaza indrindra amin'ny soratra masina. Maro no miantso azy hoe epistely momba ny fitiavana, toko momba ny fitiavana. Ary tsy vitsy koa no mampiasa azy amin'ny resaka lanonam-panambadiana samihafa. Kanefa rehefa diniana lalina dia hita fa mihoatra lavitra noho ny tononkalo lahateny momba ny fitiavana ity fanambarana ity. Fanambarana ara-teolojika lalina izy ity ary mampiseho ny fony filazantsara sy ny toetra an'Andriamanitra. Efa resantsika tamin'ny lesona talata tamin'ny herinandro lasa fa ity Korintana 1:13 ity dia efa natao izany fampidirana ny lesona izany tamin'izay fotoana izay. Fa androantsika dia hiditra lalina kokoa ny amin'izany toko izany. Ny tanjon'ity toko ity dia tsy hoe hanazava fotsiny dikany atao hoe fitiavana fa ny hitarika antsika rehetra ahita fa ny Korintana 1:13 dia saran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa soloina ny teny hoe fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy dia ho hitantsika eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 ho hitantsika fa tena mifanaraka tanteraka amin'ny fiainan'i Jesosy sy ny asany izany fanambarana izany. Manantenao fa ity lesona ity dia hanampy antsika rehetra ahatakatra bebe koa ilay fanambarana tsotra nefa lalina indrindra amin'ny Baiboly manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ary Andriamanitra fitiavana dia ny fitombona amin'ny fitiavana no fitombona amin'ny fitoviana amin'ny Kristy. Amin'ity anio ity dia ho zaraintsika telo araka fomba mahazatra ny lesontsika. Ny fizarana voalohany dia ampitondraina lohateny hoe ny fitiavana no lalana ambony indrindra. Ary ny fizarana faharoa dia hoe ny toetran'ny fitiavana. Ny fizarana fahatelo dia hoe ny faharetan'ny fitiavana. Alohan'ny andiniantsika izany nefa dia ilayntsika ihany koa mamaly an'ity fanontaniana anankiray ity hoe nahoana ary Paoly no nanoratra an'ity toko ity. Maro no mamaky an'ity Korintana 1:13 ity hoe tononkalo-pitiavana. Matetika izy io vakina amin'ny lanonam-panambadiana isan-karazany na amin'ny fotoana manokana. Kanefa raha ny marina dia tsy hoe tononkalo soratanao ampivady izy ity. Fa taratasy fanotsiana izay nalefa amin'ny Paoly ho amin'ny fiangonana anankiray izay tena nanana olana tokoa. Korinto dia tanàna nanan-karena kanefa mahantra ara-panahy.
ny arena tao Korinto dia tsy mitondra fahamasinana. Ny tanàna dia nalaza no ny resaka varotra, fanatanjahantena, filozofia, fialam-boly isan-karazany ny fanaranam-po amin'ny filan'ny nofo ny fijangajangana, ny fanompoan-tsampy, ny kolokolo, ny avonavona, ny fiainana fianrendrarendra. Ary nisy fomba fiteny misy ara tamin'izany fotoan'izany hoe to korefianaizy, zay midika hoe miaina amin'ny fahatopirondratena. Izany no lazaim-pahitantara momba laza ny tantaran'ny Korinto io. Fa manahoana kosa ny fiangonana tao Korinto. Rehefa nitory tany Korinto Paoly dia maro no nandray an'i Kristy. Ny olona fiangonana saingy tsy ela tao aorianan'izay dia nisy ny olana maro. Raha mamaky ny epistily iray manontolo sika dia hitantsika eo ny fisaratsarana. Nisy ny laza hoe zao ny Paoly, zao ny Apolosy, zao ny Kefasy, zao ny Kristy. Hitantsika tao ny firehareana. Nisy ny rehareana noho ny fananana fahalalana. Nisy ny rehareana no fanomezam-pahasoavana ananany. Nisy ny rehareana no ny toerana ananany. Ary nisy ihany koa ny fitoriana tena fitsarana. Kristianina zay nampangany kristianina namany. Ary feno fijangajangana zay tena niagana tao anatin'izany. Nisy ota lehibe zay nikeny fiangonana. Ary tao ihany koa ny fanararotana tamin'ny resaka fanasan'ny tompo. Nisy ninana be ary dia navelan'ny noana ny sasany. Ary dia ilay fananana amin'ny fanomezam-pahasoavana ny tena antony lehibe natonga ny Paoly nanoratra an'ity Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ity. Satria dia nanana zany tompo toe-tsaina zany hoe zay manana an'izao fanomezam-pahasoavana zao, zay manana an'izao. Ary dia teo mpamarana ny toko faharoa ambin'ny folo amin'ny Korintiana voalohany dia tsy nilaza Paoly hoe mitadava fanomezam-pahasoavana bebe koa, fa hozy izy hoe nefa mandry faritra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary ino zay lalana tsara indrindra no atolotro anareo. Ary io lalana tsara indrindra io dia ny fitiavana izany. Iroso avy hatrany eo amin'ny fizarana voalohany ary zany sika ny hoe fitiavana no lalana ambony indrindra. Eo amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andimy faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy fahatelo no angalantsika an'izany lesona momba ny fizarana voalohany zany. Eo alohan'ny toko fahatelo ambin'ny folo io dia niresaka momba fanomezam-pahasoavana ara-panahy i Paoly. Ary eo amin'ny toko faharoa ambin'ny folo manontolo dia miresaka an'izany izy. Dia avy eo dia nitohizany indray zany amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo. Ndika zany fa napetraky Paoly eo afovoany ilay toko momba ny fitiavana satria tiany ampianarana Korintianina fa na dia ilaina zany fanomezam-pahasoavana rehetra dia tsy misy lanjany raha tsy atosiky ny fitiavana. Nahoana moa Paoly nametraka ny toko momba ny fitiavana eo anelanelan'ilay toko anankiroa izay miresaka fanomezam-pahasoavana? Satria ny fitiavana no motera izay mampandeha ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Tsy ny fanomezana no olana, fa ilay fo mampiasa n'ilay fanomezana. Alay fisaran-tsaina ny fiara rivo tsara tarehy. Misy motera matanjaka tsara, misy kodiarana tsara tarehy, endrik'ilay izy tsara tarehy. Kanefa tsy misy lasantsy. Afaka mandeha ve? Tsy afaka mandeha. Dia toy izany ihany koa fiangonana mety hoe misy mpitory mahay eo, misy mpira tsara feo, misy mpampianatra mahay, misy olona manam-pahaizana. Kanefa rehefa tsy misy ny agape dia mijanona ho toy ilay fiara tsy misy lasantsy ihany zany rehetrarehetra zany. Ny fitiavana no angovo zay mampandeha ilay fiainana kristianina. Inona moa ilay agape? Tsy ny teny grika rehetra no ilazana hoe fitiavana ampiasain'ny Paoly eto. Amin'ny teny grika manko dia misy karazana fitiavana maro. Misy ny hoe eros, fitiavana romantika zany, filan'ny nofo. Misy ny hoe filia, fitiavam-pinamana. Misy ny hoe storge, fitiavan'ny fianakaviana, ray sy ny zanaka sy ny sisa. Misy ny atao hoe agape, ilay fitiavana tsy mitady valiny, feno fanoloran-tena ary mikatsaka mandrakareva ny asony hafa. Ary io agape io no nofidian'ny Paoly. Io ihany koa no ampiasain'ny Jaona rehefa milaza hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ny agape dia mihoatra no fihetseham-po. Fa izy io dia fomba fiaina, safidy izay ataon'ny olona isan'andro san'andro. Fantenana izay mety hipetraka dia izao hoe afaka tia olona tsy tianao ve ianao? Mivalina zany dia izao, tsy vitany herintsika izany. Hoe tia olona tsy tianao. Tsy tianao ilay olona nefa dia tiavinao. Tsy vitantsika izany. Fa fanahy masina kosa no afaka ahavita izany ao am-ponao. Ary izay mahasamy hafa ny agape sy ny fitiavan'olombelona. Raha tsy misy ny fitiavana dia tsinotsinona akory zany zavatra rehetrarehetra zany.
vakitsika ny eo amin'ny andiny voalohany amin'ny Korintana voalohany toko telo amby folo io hoe na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela zao kanefa tsy manana fitiavana de tonga varahana maneno sy mpipatsina mikarantsa anao. Ny teny grika ampiasaina eto de hoe miteny laleo zany teny grika zany laleo midika hoe manambara mampita hafatra tsy hoe fiteny no olana zany fa lay anton'izay manosika. Tao Korinto manko dia nirereny olona sasany no fahaizana fiteny maro samihafa ary noheverina izy ireo fa io ny porofo mahakaiky azy amin'Andriamanitra. Nefa hoy Paoly hoe na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela azy ianao fa tsy misy ny agape de toy ny varahana maneno. Ary zay no natonga ny Paoly safidiny hoe fiteny ohatra voalohany satria io no heverina reto Korintianina reto fanomezana ambony indrindra avy amin'ny Andriamanitra zay ivavahan'izy ireo. Kanefa de tsy misy lanjany zany raha tsy misy ny agape. Nahoana moa no lazaina hoe varahana maneno? Amin'ny tempoly jentilisa dia mampiasa lakolosy varahana izy ireo ary mampiasa cymbale le kipantsina varahana karantsana be reny. Ny mpisorona zany mampiasa an'izay dia ampiasainy zay dia miroboka manao an'ilay fanompona le olona ary de manome feo mafy izy reny nefa tsy nisy aina tabataba fotsiny miaina. Ary de zay sary zay no ampiasain'ny Paoly de toy izany koa tsika tsirairay de mety hoe hafinaritra ny torotentsika, mety hatanaritra na ny kabala ataontsika, mety hasarika olona ny feontsika kanefa zao karaza mbola tabataba fotsiny zany eo antrehan'Andriamanitra rehefa tsy mifitiavana no manosika azy. Ny fambeazam-pitoroteny zany dia tsy hoe refesina amin'ny fahaizany teny, tsy izay fa misy fitiavana ve ao anatin'le teny. Satria ny olona de mety hanadino le zavatra zay tenentsika fa tsy manadino kosa ny fomba zay nitondratsika azy fizarantsika fitiavana zay ataontsika amin'izy ireny. Ary tamy amin'i Jesosy ohatra, Jesosy raha mampianatra de tsy miteny mafy. Indrindray ary izy de nangina. Kanefa rehefa niteny izy de natsapa fitiavana ny olona. Ary na de rehefa nananatra azy izy de nisy fahasoavana. Ary zay masiahy mafany hoe fahamarinana tsy misy fitiavana sy ny hoe fahamarinana feno fitiavana. Zao fanambarahan'ny mpanompovavan'ny tompo amin'ny valombelona mahery hoe na manahoana fa neo mpinoan'ny olona raha tsy feno fitiavana an'Andriamanitra sy ny namany fony de tsy tena mpianatry Kristy izy. Pejy 2:1. Mario tsara fa hoe tsy nilaza izy hoe raha tsy ravorary fa hoe raha tsy feno fitiavana Kristy. Ary zay fitiavana zay no porofo mampianatra Kristy antsika tsiraray avy. Antaleo raha ny tenanao androany hoe rehefa miteny amin'ny vadinao ianao na zanakao na ny mpiara-miasa aminao na olona mafiadidinao na ny mpianatrao na ny mpino hafa mpiara-mivavaka aminao maheno fitiavan'i Kristy ve izy ireny sa ny atezerantsika sy ny feontsika miakatra no enin'izy ireny na ny fireharehantsika. Eo amin'ny 2 de zao indray ny voasoratra. Ary na de manana faminaniana azy zao ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana fahalalana rehetra ary na de manana finoana rehetra azy zao mahafina tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinonao. Raha tao amin'ny 1 de niresaka mombany hoe teny sy fahaiza-miteny. Fa ito zany de miresaka indray zavatra anankitelo zay heverin'ny olona maro hoe ho faratapon'ny fiainana ara-panahy de hoe faminaniana, fahalalana, finoana. Angamba raha misy olona anontaniana hoe inona mampiavana kristianina matotra anankiray de mety hamaly agny amintsika hoe ny olona matotra anankiray amin'ny ara-panahy de olona mahalala tsara ny soratra masina, mahay manazava tsara faminaniana, manana finoana lehibe, afaka mavita fahagagana, mahay mampianatra. Ary de marina tokoa ane zany. Kanefa ozy izy mampitaratsika Paoly fa na de ireo zavatra tsara indrareo aza de mety ho very ny lanjany raha tsy atosiky ny agape. Tsy mampiana lanja fahalalana na ny finoana, ny fitiavana. Fa mampiseho kosa fa ny agape no aina sy hery zay mampisy dikany an'izany fampianarana izany. Mario tsara fomba fanandro tamin'ny Paoly. Tsy hoy izy hoe raha manana fahalalana kely ianao na hoe raha manana finoana tsotra ianao, fa mampiasa teny manitatra izy, teny mamerina. Hoe raha manana zava-miafina rehetra, fahalalana rehetra, finoana rehetra, to milaza izy hoe na de tonga faratapo fanomezam-pahasoavana ara-panazy ianao de tsy mbola nahatratra ny tanjon'Andriamanitra ianao rehefa tsy misy ny agape. Ary de manambara amin'le 2 io hoe raha manana faminaniana aho, fanomezam-pahasoavana faminaniana zany voalaza eo. Ny teny grika ampiasaina azay moa de hoe profeteia, zay midika hoe fanambarana avy amin'Andriamanitra, hafatra avy amin'Andriamanitra, fitoriana tarihin'ny fanahy masina. Mety hitranga zany amin'ny mpitory, afaka mitory tsara sika, afaka manazava lalina ny baiboly kanefa rehefa mody ny olona
dia matetika tsy mahatsiary ny fitiavan'i Kristy fa tsaroany kosa le amafa ny fitenitsika, le firetapontsika amin'ny teny, le hafanampontsika. Ary zay no ilaina fitandremana mafy rehefa mitory. Eo koa le hoe mahalala zavatra rehetra. Teny grika amin'izay dia hoe mysterion. Io nadikan'la hoe zava-miafina rehetra, mysterion. Ao anatin'ny testamenta vaovao dia tsy midika hoe zavatra tsy azo fantarina zany fa hoe zavatra izay nafenin'Andriamanitra taloha nefany nasehony tamin'ny alalan'i Kristy. Rehefa taon'i Kristy dia tsapatsika ny hoe antony filazantsara, ny antony famonjena. Tsapatsika ny mamesia azy. Dia malala fahalalana rehetra. Ny teny nangalana le hoe fahalalana rehetra dia hoe gnosisy. Midika hoe fatakarana, fianarana. Io tena koa no ampiasain'ny Paoly amin'ilay fanambarana amin'ny Korintana voalohany ny fahalalana dia mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Efa resantsika moa izay andin'izay tamin'ny fotoana lasa. Tario tsara fa Jesosy dia nahalala ny soratra masina mihoatra ny olona rehetra. Kanefa zao tsy nampiasa izay fahalalana izay izy hanambanena olona. Fa nampiasa izany izy hanasrana olona. Fatany hoe misy olona tokony sitranina azy. Mampiasa izany izy hampahirezana olona. Mampiasa izany izy hamonjena olona. Rehefa resaka tamin'ilay vehivavy Samaritanina moa Jesosy ohatra, dia nasehony ny fahalalany fiainany manontolo. Fantatra Jesosy ny fiainan'io vehivavy manontolo kanefa tsy nanameloka azy izy. Tsy nampiasany izay fahalalana izay mba hoe hanamelohana azy fa hamonjena azy. Ary zay no hoe fahalalana miaraka amin'ny hoe agape. Dia voalaza koa hoe raha manana finoana rehetra aho. Ny teny grika hoe finoana eto dia hoe ptizis. Dika hoe fatokina, fitokisana, finoana. Tsy hoe finoana amin'ny tenantsika fa fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra. Ary dia ambara eto hoe ka mahafindra tendrombohitra izy. Ny Paoly tsy hoe namorona zafiteny zany fa Jesosy mihitsy nanana an'izay hoe raha manana finoana takavoatsy mafy ianareo izy dia afindra na dia ity tendrombohitra ty azy. Mateo 7:20 andiny 2. Dika izany fa ain'Andriamanitra atao amin'ny alalan'izany finoanao zany ny zavatra rehetrarehetra. Maro tsara. Tsy hoe Paoly hoe raha tsy manana finoana fa hoy izy hoe raha manana finoana rehetra ianao. Zany hoe na dia ao anatin'ny faratapon'ny fananana zany finoana zany izy ianao kanefa tsy misy ny agape dia maninona? Tsinitsinina hozy izy. Maro tsara le teny tsinitsinina. Tsy hoe akory hoe tsinitsinina le finoana fa izao ny tsinitsinina. Ny olana zany dia zao tsy ilay fanomezana le finoana fa le toetran'le olona no olona. Zay no olana, toetran'le olona. Ary dia zao voalaza vavolombelona mahery hoe na dia manana finoana lehibe aza ny olona ka mahavita fahagagana maro. Rehefa tsy atosiky ny fitiavana izany finoana izany dia tsy misy vidiny eo anafian'Andriamanitra. Ny afatra izay ampitaina antsika zany dia zao hoe nilaza finoana dia tsy refesina amin'ny hoe aben'ny fahagaganana, ny aben'ny zava-bitantsika, ny asa nataontsika, fa refesina amin'ny aben'ny fitiavana izay anonosika antsika. Alefa sara-tsaina ny hazo lehibe anankiray. Ngeza be, midadasika be le hazo, velatra be, misy rantsona tsara, kanefa ny ao ambany ao efa manomboka mihamata le fakany. Maharitra ve zany azo zany? Mazava ho azy fa tsy. Dia toy izany ihany koa ny fahalalana, ny finoana, ny famezam-pahasoavana dia toy ny ratsan-kazo ihany fa ny agape no fakany. Raha ny agape zany tsy misy dia maty ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zava-dehibe mihitsy io agape io. Antaneo ny tenanao hoe mianatra baiboly ve za mba alalako bebe kokoa an Jesosy Kristy mba azoky mandresy lahatra olona. Mianatra baiboly ve za mba ananako fahalalana be dehibe, sa mianatra baiboly aho mba afahako izara ny fitiavan'i Kristy. Ny tanjona dia zao, tsy hoe mahay mamaly fantenara baiboly fotsiny fa ilay mianitovy amin'ny Kristy isan'andro, mahita ny fitiavan'i Kristy ao anatin'io baiboly izay soratantsika, ianarantsika isan'andro io. Eo amin'ny 9 dia zao ny voalaza hoe ary na dia omeko hoaniny malahelo aza fananako rehetra, na dia atotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavanao dia tsy mahasoa akory izany. Miresaka izay zavatra averin'ny olona ho porofo lehibe indrindra ihany koa amin'ny fanoloran-tena indray Paoly eto dia ny hoe fahalalan-tanana, fahafoizan-tena, sorona ny aina. Mety eritreritra angapisika hoe raha olona anankiray manome fananana rehetra izany ho any mahantra ve dia azo antoka fa tsy manam-pitiavana. Kanefa hozy Paoly hoe tsy voatery. Ary zay no anankiray amin'ireo fanambarana mahery-drindra amin'ny testamenta vaovao hoe misy zavatra anankiroa izay tsy mitovy, ny asa tsara sy ny fitiavana. Matetika izy ireo miaraka, fa nefa koa tsy voatery hiaraka. Afaka manao asa tsara ny anankiray no ny lazana, no ny resaka politika, no ny fandrarana ananany. Kanefa tsy ny agape no hanosika azy, fa mitady tambiny izy ireny. Ny teny grika izay ampiasain'ny Paoly amin'ireo omeko ny malahelo ny fananako rehetra
dia manondro hoe fizarana tsikelikely le fananana rehetra tsy hoe manomendray mandeha le fananana fa mizara mara-pafona le fananana zany hoe midiky zany fa olona tena malalatanana no resahny eto kanefa na izany azy ao izy raha tsy misy ny fitiavana raha tsy misy ny agape dia manao tsinotsinona dia metemetraka fanontaniantsika hoe ahoana ary mafahany olona anankiray manao asa soa lehibe toy izany nefany tsy manana agape ny valiny dia zao tsy niasa mijerena voalohany fa ny fo izay ny mahasamihafa ny fijerin'andriamanitra sy fijerin'olombelona ny olombelona dia mahita ny volany mahita ny famezana na mahita ny zavatra maro samihafa fa andriamanitra kosa dia mahita ny eo am-po zay manosika an'izay zavatra izany hitantsika nga mampanao politika eto amintsika ireny manolotra fanomezana mitetina tapitra isan'ny mazo izy ireny dia avoaka ny gazety alefa vaovao mideraina fa navitan'izao ny fitondram-panjakana ary dia nahazo tehaka dia vidina amin'ireny fanomezana ireny ny fony vahoaka kanefa rehefa tonga ao an-tranony io raha nytaniny zany no ohatra io olona anankiray io hoe nahoana ianao dada no nanao an'izany dia azo kantoka fa zao ny valy teny mety azy hoe satria tsika anaka manana tanjona lehibe efa kaiky manko ny fifitianana ary dia zany ny zava-misy tsy ny agape ny manosika fa ny fitiavatena ary dia voalaza indray hoe na dia totrodorana zany tenako ary ty dia fehezantena nahagaga andritra hoe midika ve zany fa hoe ny martura dia tsy manana agape ary zay indrindra nefa ny ambaran'ny paoly eto hoe eny na dia atolotra hodorana zany tenako kanefa tsy manana agape dia tsinotsinona koa zany tamin'ny fotoan'andron'ny paoly manko dia be lehibe mihitsy ny olona vononao faty noho ny lazany noho ny filozofiany noho ny fireareany na noho ny fankahalany mihitsy azy kanefany ny fahafatesana kory tsy porofo fahamasinana dia antony manosika ny zava-dehibe indrindra anatrehan'andriamanitra jesosy dia nanolotra ny ainy satria nahoana tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy voasoratra fa izy dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany jaona 10:13 zany hoe ny fahafatesana kristy zany dia tsy natao hoe azahoana laza na hoe anandratana ny tena fa amonjenantsika zay no atao hoe agape ary raha te hijery ny dictionnaire ianao momba n'izany agape zany aza mamadibadika lavitra fa jery eo ny kalvari dia hitanao ny dikany hoe agape zay nitanterahany kristy teo kalvari jereo tsara ny farisao nivavaka izy ireo ny fadianina na nomeny ampahafolony nafatatra soratra masina kanefa izy jesosy hoe ity firenena ity dia manaja amolony fa ny fony kosa manalavitra azy tsy le asa zany ny olana eto fa lay fo zay manao an'izany asa izany mila mandinika tenantsika isika hoe manao zavatra betsaka ve za tsy izay ny zavatra jerena fa hoe inona manosika anao an'izany zavatra betsaka zany mety hoe tia mitory filazantsara manao an'ity radio ty azo inona manosika am'izany tea laza ve za sa ino sa le fitiavan'ny kristy iny manosika an'izany very ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy eo ny agape fa tena zay tsara petraka ho eritrerentsika dia zao hoe inona mahasamihafany hoe manao asa tsara sy manao an'izany asa zany amin'ny fitiavana mety isy ve olona zay mavitrika ao am-piangonanao nefa tsy manana agape ahoana nafantarantsika fa ny fitiavana no manosika antsika fa tsy ny fireareana fanontaniana zay tsara petraka ho saintsaintsika ao ampitiapontsika tsirairay avy zany fanontaniana izany rehefa avy nanazava an'izay zany hoe tsy misy lanjana le fanomezam-pahasoavana raha tsy misy fitiavany paoly dia zao misy fanontaniana lehibe anankiray zay mivaliana eto hoe fa inona marina moa ty agape ty tsy nanome famaritana ara-teoria paoly eto fa nomeny kosa ny sariny fitiavana amin'ny alalan'ny zavatra zay ataony sy ny zavatra zay tsy ataony ary zay ny fizarana faharoa indray hiditra ny fizarana faharoa an'izao lesina zao tsika hoe mitoetra ny fitiavana dia ny zavatra ataony fitiavana sy ny zavatra tsy ataony fitiavana raha namala n'le fanontaniana hoe inona marina moa fitiavany ny atao hoe fitiavany paoly dia tsy nilaza izy hoe ny fitiavana dia fihetsem-po fa nambarany kosa matoateny tsy mpamarito toetra zany nasiony fa matoateny misy lafiny roa ny fitiavana ny zavatra ataony fitiavana sy ny zavatra tsy ataony fitiavana ny zavatra ataony fitiavana dia zao reto le matoateny maro-po faharoa mora fanahy fatelo mifaly amin'ny famarinana faefatra mandefitra fadimy mino faenina manantena fafito maharitra
de eo nejerentsika tsiraray ireo matoateny zay anakifito zay jerentsika teo reo zay maro-po midika hoe maritra ela zany vao tezitra ndikan'zany avy amin'ny teny grika hoe macrotimeon nangalana azy io tsy hoe tsy tezitra mihitsy le olona fa tsy maika hipoka ary zay no fiatsika zay nasion jesosy natria nytelo taona sy tapany niaraka tamin'reto mpianatra reto diso foana matetika reto mpianatra reto mifanditra tsy natakatra ninina kanefa de zao tsy kivy jesosy fa mampianatra azy reo an-trany na de nanda azy azy ohatra petera de tsy ndroany zay natao hoe maro-po dokotera ihany keo de mahita marary zay tsy manaraka torohevitra tsy indre mandeha tsy indro fa de impolo indroapolo kanefa de zao avela le dokotera tsirarainy ve le olona raisiny ihany satria marary ary de mbola tsy abony ihany zay natao hoe patience ny matoateny faharoa indray zay ambary eto de hoe mora fanahy ny teny grika zay nantikanany hoe mora fanahy de hoe manao soa ampalemem-panahy tsy hoe tsy manao ratsy fa mitady manakariva ny anao soa tadio tsara fa jesosy de tsy niandry olona angataka hoe miandry jamba mba angataka ao aminy fa mahita jamba izy mahita boky izy mahita mpitondra tena izy de inany atao manao soa manome zay ilaindren'olona reny izy izao no fanambarany mpanompo vavan'ny tompo amin'ny reflectiny krist pejy 5:3 manao hoe ny teny mamy ny fijery fianoratsara-panahy ary ny tare fianafaliana de mahatonga ny herin'ny kristianina ho saika tsy etoherina ny matoateny fahatelo de zao hoe mifaly amin'ny famarinana tsy hoe mifaly rehefa voasazy izy na hoe tsy efa voalasako ve tsy efa nyteny ave fa zao mifaly rehefa mibebaka le olona miverina amin'andriamanitra nandresi ny fahotana ary zay indrindra no teny jesosy manao hoe misy fifarina lehibe any an-danitra amin'ny mpanota anankiray zay mibebaka mifaly ve sika rehefa tafita ny hafa sa mialina sady mitoetra amin'ilay fisaina malagasy hoe malahelo avamanana ny voambolana manaraka ane de hoe mandefitra midika zay hoe miafina le fahadiso ny hafa tsy mandehandeha manitatra n'zany fahadiso ny hafa izany mampelitsao manala baraka raha misy olona lavo hoe ohatra ire amin'ny arabe ery inany ataonao maka kamera amin'ny telefona ve sa le anisan'le olona mandray tanana de manangana nyolona iny hitsangana fa be debe ny maka kamera amin'ny telefona ary de manaparitaka azy amin'ny facebook izany maneho fitiavana le maka kamera sa lay mandray tanana de manangana le olona mazava azy ny valiny ny voambolana manaraka ndray de hoe mino tsy midika hoe mino lainga fa hoe manome tombony a ny fisalasalana ina ny hevitra zany ny hevitra zany de zao hoe tsy tonga de mino hoe izao no momba ny olona io fa mbola mametraka hoe tsy matoky an'zany fa mbola mitady ny fahamarinana momba zay toejavatra zay ary zany no fiatsika jesosy raha nahita zakaisy ohatra jesosy tsy nahita hoe olona mpangalatra no hitany fa ny zavatra hitan' jesosy de zao hoe olona azo vaina ny olona rehetra de mahita zanakaisy hoe mpangalatra io mpamita bahoaka io kanefa tsy zany no fiatsika zay nataon' jesosy ny voambolana manaraka ndray de hoe manantena ny olona ty de tsy kivy aingana ary manana fisainana hoe mbola afaka miova izy mbola afaka miverina izy satria zany nataon'andriamanitra tamintsika voambolana manaraka ndray de hoe maharitra ny fitiavana de zao tsy mitsahatra rehefa hoe misy ny olana na hoe misy ny aretina na misy ny fanenjehana isan-karazana fa mijanona mitoetra satria ny fotony a de tsy fihetse-po fa fanapahan-kevitra zay le hoe maharitra tsy mitsahatra rehefa misy toezavatra am'seo re misy olana fa mitoy mikatsaka zay mahasoa manatrean'zay zavatra zany mitady vaolana manatrean'zay zavatra zany fanapahan-kevitra lehibe zay le maharitra inona ndray na zavatra tsy ataon'ny fitiavana hoy paoly tsy hoe maharo-po fotsiny fa nilaza koa izy hoe tsy mialina tsy mirehare tsy mieboebo tsy manao zay tsy mahamendrika rahatsika tsirairany reo hoe tsy mialina ny olona ty de mankalaza ny fambeazan'ny hafa tsy hoe maninona ry izy ny voafidy fa za tsy voafidy valaza koa hoe tsy mirehare tsy manao hoe za no izy za ohatra zao za foana tadio tsara fa jesosy le mpanjaka an'izao rehetra zao nalasa nytongotry ny mpianatra tsy nirehare zany fa nanetry tena tsy mieboebo tsy mihevitra ny tena ho ambony
ny olona feny fitiavana dia mora ampianarina. Tsy manao zay tsy mahamendrika, mahay manaja zany olona tsy manao zay tsy mahamendrika zany, mahay manaja, mahay miteny, mahay mieno, mahay mifona, tsy mitady ny azy. Ary io no mifanohitra indrindra amin'ny kolosaina ankehitriny, satria ny kolosaina ankehitriny dia ny tenany aloha, ny tenako no loha laharana, zay vao ny hafa. Fa zavatra apetraky ny agape kosa dia zao, ny hafa no atao loha laharana. Ary fitiavana koa dia hoe tsy mora tezitra, tsy mora sositra, tsy hoe tsy tezitra mihitsy, fa tsy mora tezitra. Samy hafa zany hoe tsy tezitra mihitsy sy tsy mora tezitra zany. Ny agape zany dia mametraka ny olona anankiray anana zay fahafahana zay andefitra ny fitiavana ao anatiny ao, andefitra ny fataizerana ao anatiny ao, tsy ho mora tezitra. Alefa sara tsaina tavoangy anankiray zay misy rano. Rehefa vakiny tavoangy iny dia ina no mivoaka? Rano no mivoaka. Ary dia ohatran'izay koa ny fotsika. Raha feno fataizerantsika dia ny ataizerana no mivoaka. Fa raha feno fitiavantsika dia ny fitiavana no mivoaka. Tsy manao otrpo. Zay kosa ny voalaza koa manaraka hoe tsy mitahiry le lisitra rehetrarehetra. Tadidiko tsara nataon'ity olona ity. Tadidiko le tamin'ny taona 2015 iny. Fa zao ny fitiavana dia mahay mamela heloka. Ary tsy mifaly amin'ny ratsy zany fitiavana zany. Tsy hoe tsara, zaika. Tsy fanteny azay. Fa ny fitiavana dia zao matsiary malahelo an'iny olona iny ary mivavaka ho an'ny olona iny. Tadio tsara fa Jesosy misara ny fitiavana. Rehefa vitantsika le lisitra ny zavatra zay natao dia andeny apetrakantsika ny anaran'i Jesosy amin'ny Korintana voalohany toko 7 io manomboka ny 4 hoe mahari-po. Fitiavana ve mahari-po ve Jesosy? Marina zany. Mora fanahy ve Jesosy? Marina zany. Tsy nirere ve Jesosy? Marina zany. Tsy nitady ny azy ve Jesosy? Marina zany. Namela heloka ve Jesosy? Marina zany. Ary zay ny antony ilazana hoe ty Korintana voalohany toko 7 ty dia maneho ny sarin'i Jesosy, sarin'ny fitiavana. Ny toetra zay akasitrahan'i Kristy indrindra ao amin'ny olona dia ny fitiavana madio avy amin'ny fo. Raha soloana amin'ny anaranao aza ny atao hoe fitiavana amin'ny Korintana voalohany toko 7 dia ahoana ny mety fisehony? Hoe Jean-Jacques mahari-po, Jean-Jacques tsy mialina, Jean-Jacques tsy mora tezitra, afaka amaky an'izany ampatokiana ve tsika? Raha mbola tsy afaka dia aza kivy. Satria tsy tanjona ny anahaka an'i Jesosy amin'ny herintsika fa ny amelan'i Jesosy hitoetra ao anatsika, hanovantsika. Fa rehefa mitoetra ao am-pontsika Jesosy dia ny fitiavany no iseho eo amin'ny fiainantsika. Rehefa velona am-pontsika zany Jesosy Kristy dia zao misy fanontaniana indray izay mipetraka hoe ahoana ary avirena no itoeran'izany fitiavana zany eo am-pontsika? Ahoana n'izany faharitan'izany fitiavana zany? Izay indrindra no irosotsika amin'ny fizarana fahatelo indray sady farany manao hoe ny faharitan'ny fitiavana. Misy zavatra maro izay neverintsika hoe maharitra, toy ny hoe fanjakana Romana, ny ampira Britanika, ny vola, ny teknôlôjia, ny bika aman-tare, ny atanorana. Nefa ankehitriny lasa tantara-dolo zany zavatra rehetra zany. Ny zavatra tian'ny olona azy ankehitriny dia hoe fiara, trano, diplôma, asa. Nefa zany rehetrarehetra zany ray androany dia hifarana avokoa, ho levona avokoa. Fa hoy izy Paoly hoe ny fitiavana kosa tsy mba ho levona mandrakizay. Raha fantatrao ary zany fa zavatra ray ihany no tianao hoentinao any an-danitra dia inona zay tianao hoentina any an-danitra zay? Ny valiny dia ny fitiavana. Le fitiavana fanomezan'Andriamanitra. Tadio tsara fa hifarana ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Raha mamaky ny Korintana voalohany toko 7 tsika dia milaza hoe ny faminaniana dia ho levona, fiteny tsy fantatra dia ho levona, ny fahalalana dia hifarana. Satria nahoana? Satria ireo dia natao hanampiana fiangonana eto an-tany fotsiny ihany. Fa rehefa tonga Jesosy dia tsy mila mpaminany intsony, tsy mila mpitoro intsony, tsy mila mpampianatra intsony satria hiaraka amin'ny Jesosy tsika. Ny zavatra izay natao hanomanana antsika rehetra dia tsy ilaina intsony rehefa tonga ny tanjona. Alaisa rantsaina hoe mampiasa GPS ianao. GPS no mitarika anao mandeha amin'ny toerana izay arehanao. Dia rehefa tonga avy ianao dia mbola ilaina ilay GPS? Tsia. Dia sahala amin'izay koa, ilay fanomezam-pahasoavana rehetra dia karazana GPS ihany. Fa rehefa tonga any an-danitra any tsy mila GPS intsony rehefa tonga any tsika. Hifarana ny finoana. Mety agaga zany, nefa hoy Paoly hoe
ankehitriny de retotelo reto mitoetra ny finoana fanantenana fitiavana tadio tsara fa rehefa tonga jesosy de tsy mila finoana tsony satria nahoana ankehitriny a ilayntsika zany finoana izany fa rehefa tonga jesosy de ahita azy sika ary zay indrindra manko ny ambaran'ny baiboly amin'ny Korintana 4:17 hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Rehefa tonga jesosy de tsy mila minontsony tsika fa mahita azy mivantana. Tadidiko tsara tamin'izah nandray toerana voalohany indrindra ny asa tany ambanivohitra be tany ambanivohitra Sambava tany de malahelo le ankizy de inona no natao manao enregistré ho amin'ny kasety de miteny eo endre tsara rankizy mbola ho avy dada amin'ny zoma dada tonga de endre tsara fa de ataovy tsara ny fianarana aza manao zay mandreraka neny eto an-trano eto de lasa mandeha miasa any afaka herinandro miverina mitsidika ny fianakaviana zay foana fiainana taloha tamin'izany fotoana zany ary dia ny zavatra mahafaly de zao mampitony andreo ankizy ireo mihitsy le fandrenesana n'lay feon'le kasety fa rehefa tonga ave za amin'io zoma io de mbola mila kasety foana ave reo zazy reo tsia satria efa anoloanao dada efa anoloan'reo ankizy ireo dada de toy izay any keo le finoana rehefa tonga jesosy tsy ilaina tsony zany finoana zany fa efa fahitana an jesosy no efa hita am'izao tsika mbola mandeha amin'ny finoana fa am'izay fotoana zay tsika de andeha ahita an jesosy mifanatrika ifarana koa le fanantenana ankehitriny tsika de mbola manantena ny fiavian'i Kristy manantena lanitra vaovao ny fiainana mandrakizay fa rehefa tonga koa zany rehetrarehetra zany de mbola anantena ve tsia satria efa tanteraka zay tsisy zavatra antenaina tsony angamba ianao efa niandry fiaramanidina anankiray mandrapatonga le fiaramanidina de mbola miandry ianao fa rehefa tafiditra ao anatiny ao hoe mbola miandry ko ve ianao efa vita le fiandrasana efa tapitra ny amin'iny fa zavatra rehetra le Jesosy hoe ny fitiavana ihany no mijanona Andriamanitra de fitiavana tsy ny baiboly hoe Andriamanitra de finoana na hoe Andriamanitra de fanantenana fa izy hoe Andriamanitra de fitiavana ary zay no antony lazan'i Paoly hoe ny lehibe indrindra de ny fitiavana satria ny fitiavana de toetra an'Andriamanitra ary io ihany no iainantsika mandrakizay eritrereto hoe tonga any an-danitra ianao mbola izy ve ho tany tsia mbola izy ve aretina any tsia mbola izy ve fahafatesana any tsia mbola izy ve fialonana any tsia mbola izy ve ady any tsia zavatra ray ihany kosa no anenika ny lanitra manontolo de ny fitiavana ary io no atome sfera ny lanitra manontolo ary zay ny antony anymanan'Andriamanitra antsika deny zao mba hiainany zany agape zany zao ny fanambaram-panompovavan'ny tompo ny fitiavana ihany zay mikorina vao am-pon'ny Kristy no mahay manasitrana izay toeran'izany fitiavana zany ihany no afaka mamerina amin'ny laoniny ny fanahy maratra éducation pejy 410 eo koa izy hoe ny fitiavana Kristy ho an'ny fanahy very no aina mampandeha ny rafitra manontolo ny kristianina Leftinaup pejy 430 raha nytanenitsika androany hoe inona ny zavatra lehibe indrindra tadavan'Andriamanitra amiko tsy hoe mahay mitory na mahay mihira na hoe malala baiboly fa zao mitovy toetra amin'ny Kristy ve za mana le fitiavana ve za itoetra ny Kristy de le fitiavana le agape raha fe ny fitiavana fiangonana de isy ny firaisankina isy ny famelan-keloka isy ny fanampiana isy ny olana zay voasarika ao an'i Kristy satria tsy nitory teny tsara ihany mahasarika ny olona fa ny fiainana zay maneho zany fitiavan'i Kristy zany eto mpamarana de zao nde fitinitsika vetivety reo FDB telo zay resantsika ny fitiavana no lalana ambony indrindra nampianaratsika Paoly fa afaka mitory-tsatsika afaka mihira afaka mampianatra afaka manana finoana lehibe afaka manome fanatitra be dehibe kanefa raha tsy misy fitiavana de tsinotsinona zany rehetrarehetra zany tsy nabe ny asa no refesin'Andriamanitra voalohany fa ny fo zay manosika an'izay asa zay resantsika koa fa ny fitiavana de hita amin'ny fiainana tsy hoe tiako ianao tsy zay fotsiny fa maharo-po zany mora fanahy tsy mialina tsy mirehare mamela heloka tsy mitady ny azy ary rehefa mamaky an'ireo toetra reo tsika de tsambatsika fa tsy misy olona maneho an'izany tanteraka afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany ary zay le hoe sary maneho an Jesosy ty Korintana 4:13 ny fitiavana ihany koa no aritra mandrakizay indray andro de hifarana faminaniana ny fanomezam-pahasoavana hifarana finoana amin'ny endry ankehitriny satria ahitany Kristy isika
hifarana fanantenana satria ho tanteraka ny zavatra izay anatenaitsika fa ny fitiavana kosa de tsy hifarana satria andriamanitra de fitiavana ary lanitra manontolo no fanjakany zany fitiavana izany fa ny tena zay mipetraka ao antsika kehitrina marana zao fotoana zao de zao hoe andao sika angina kely tsy hijery ny olona kavanantsika no kaviantsika fa hijery fotsika raha Jesosy no mandinika ny fianako anio mahita fitiavana ve izy mahita faharetana ve izy mahita famelan-keloka ve izy mahita fanetretena ve izy sa mbola mahita fialonana firehareana tezerana fitiavatena tsy mihafa ny tokony ho vaintsika voalohany fa ny tenantsika mora ny mianatra ny kolotiana voanotoko tena mefolo ry havana mora ny mitanisa azy mora ny mampianatra azy fa sarotra ny miaina azy ary zany indrindra no antso izay ataon'andriamanitra amintsika anio tsy miantso antsika izy mba ho lasa olona malaza tsy miantso antsika izy mba ho lasa mpitory lehibe tsy miantso antsika izy mba hoe anana fahalalana ambony fa miantso antsika izy mba hitovy am' Jesosy satria fa mitovy am' Jesosy Kristy isika de iseho azy ny faharetana ny atsara-panahy ny famelan-keloka ny fanetretena ary ny fitiavana angamba misy olona eto androany izay manao hoe tompo hitako fa mbola tsy ampy ny fitiavako mbola mora tezitra mbola mitahiroloha ratra andolo-po aho mbola sarotra amiko ny mamela heloka mbola mialina fambiazany hafa aho ny afatra ao antsika tsirairay aby zao azakivy tadio fa tsy asantsika ny amokatra agape amin'ny herintsika ny agape de vokatry ny fanahy masina araka volazany Galatia toko 5:20 sy 3:20 rehefa mitoetra amin'ny Kristy isan'andro sika de izy ny manova ny fotsika ary ny fitiavany no iseho amin'ny fiainantsika am'izao fotoana zao ara dia manasa antsika eo anao fanapaha-kevitra tsotra nefa lalina hoe tompo atao feno fitiavanao ny foko mba hitany zao tontolo izao an Jesosy eo amin'ny fiainako de izay indray raha ndesitsika androany ny tompo any ampahery antsika tsirairay avy mbola sarotra ny lalana na tenako izay milaza aminareo raha tsy manana zany fitiavana izany kanefa kehitriny Jesosy ampio aho feno fananao masina mba andray fitiavana avy aminao vavakytsika mbaranantsika izao fotoana zao miseranao Jesosy eo no ny teninao zay nampianatra anay fa lehibe indrindra ny fitiavana mamelanay am'ireo fotoana zay nanomponinay anao tsy tamy fofeny fitiavana mety tamy fofeny firehareana azy indraindray esory eo anatinay ny fialohana tompo ny firehareana ny atezerana ny fitiavatena feno ny fananao masina izahay mba iseho amin'ny fiainanay ny toetranao anana faharetana atsara-panahy famindrampo ary aemela heloka ampio izay mba tsy ho mpiaino mpanadiny fotsiny ihany fa mba ho mpanatanteraka kosa engany izy rehetra eona aminay zay efa nerasera aminay rehetra dia ahita le fitiavan'i Kristy zay miasa tao anatinay ary de ho vonona ny fiavian'i Jesosy izay izany fitiavan'i Kristy atao anatinay izany ane Jesosy io ataovy mitombo be deaibe atao anatinay mba hatonga anay aiaina lay atmosferany lanitra zay atmosfera feno fitiavana satria izany no anjaka any an-danitra ary dia anomana anay dia zosady ianao mba tonga anay ho vonona hitsenanao rehefa ho avy tsoely am'rao lanitra ianao atonona zao vavaka soana miaran Jesosy amen. Teninao ka nohaniko hitako ny teninao ka nohaniko
famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.